no lavany filohan'ny universitény Mahajanga ny Femiely fa hoe efa tonga amin'ny universitény vatsim-pianaran'izy ireo fa tsy mbola avoaka ny filohan'ny universitény Mahajanga. Feo izay afafin'ireo mpianatra sasany izay anisany miteraka korontana amin'ny université mitondra ny fanazavana mikasika izany ny filohan'ny universitény Mahajanga. Misy feonandeha zany tamin'ny herinandro hoe efa tonga amin'ny présidence amin'ny bourse fa tsy avoaka amin'ny président zay tena lavitra tanteraka. Tamin'ny latsinainy tamin'ny fananganan-tsaina teny ambonina dia niteny ny tenako hoe efa ho avy ny vatsim-pianarana. Za mbola tsy niteny hoe efa tonga ny vatsim-pianarana. Fa ny tiako marihana zany dia vao tonga omaly dia taratasy mbola ty eny Antananarivo izay manamarina fa ho avy ny vatsim-pianarana ary dia ho raisin'ny mpianatra ny vatsim-pianarana amin'ny herinandro ambony. Ny tiako marihana dia misy andiana-kely sasatsasany mivohy hevitra manahirana mba anakorontanana ny mpiara-mianatra aminy. Asa tsy fantatra nefa nahazo information zalahy hoe ho avy ny bourse dia zalahy ndre manao fivoriana any atsokosoko any hoe atsika grève raha tsy meny président ny bourse. Zany hoe efa fantana fa avy ny bourse dia nietsika izy hoe andao zalahy hetsika tsika amin'izay ohatra hoe zareo zany nahatonga le bourse ho avy fa mialatsiny. Tsy anareo mpianatra mihitsy, tsy anareo seho mpitarika amin'ny mpianatra hitokona amin'ny latsinainy nahatonga ny bourse ho avy fa zavatra efa programme hatramin'izay izy io ary dominanareo ny bourse amin'ny herinandro ambony. Asana tsy ho ela araka izany ny voan'ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ao amin'ny universitény Mahajanga.